Mbola anatin'ny vaovao ara-politika ihany no izanonatsika ao anatin'ny kion-dalana ahafahan'ny firenena mivoaka amin'ny krizy isika amin'izao fotoana izao. Ankoatran'ny senita manana ny andraikitra ny mpanao politika ary ny olom-pirenena tsy ankanavaka amin'ny fifidianana araka ny hevitra Andriamatoa Paul Rabary mpahay momba ny fiarahamonina. 5 volana mialohan'ny fifidianana mbola maro ny ezaka tanterahana ao anatin'ny izany mofo ny fampahafantarana ny bileta tokana ary heverina Andriamatoa Paul Rabary ihany koa fa tokony ampahafantarana ny vahoaka iray na 2 volana mialohan'ny fandatsaham-bato ny lisam-pifidianana. Amin'ny mampahay fiarahamonina anao eo amin'ny 5 volana mialohan'ny fifidianana antsika amin'izao tena moso makany amin'izay hoe fiomanana fifidianana sy hoe fanatanterahana fifidianana zay ve tsika amin'izao. Amin'ny izao fotoan'izao zany raha ny fihetsiketsehana ataon'ny olona tia-hitsaka sy ny olona mikarakara ny fifidianana hatreto aloha dia sahala amina hoe tsy azo itovirana ny fifidianana. Ny olana fotsiny ny vahoaka avy eo fa vonona ny fifidianana. Raha resiko zao ohatra ny resaka bulletin unique mbola tsisy nampianatra an'izany mihitsy teto Madagasikara. Ahoana ny forme-ny bulletin unique io? Ahoana no ahafahan'ny olona maneho ny safidy amin'ny bulletin unique io? Eo ihany koa ny fanasam-bahoaka hatramin'izao mbola tsy mazava be niany fa ohatran'ny maheno ny tena amin'izao fotoana izao hoe ny zavatra any amin'ny fokontany ihany no atao copier-coller anatina karatra anatina carnet anasana ny olona. Eto Antananarivo maro bebe ny olona mbola tsy nisoratra na tsy voasoratra dia mampanontany tena ny olon-drehetra hoe tanteraka sa tsy tanteraka ty fifidianana ity ary ao anatina filaminana sy ao anatin'ny fikolotanana indray ny voantsika ao anatin'ny fifidianana. Raha hoe mialohan'izay fifidianana izay inona no heverinao fa tokony tanterahantsika mba ahafahantsika hoe tena miroso amin'izay fifidianana izay satria mandeha ihany ilay fotoana mandeha aingana be. Fahitako azy ny liste électorale zany tokony fantatry ny olona mialoha. Volana na 2 volana mialohan'ny fifidianana tokony fantatra ny liste électorale eto Madagasikara miaraka ny bureau de vote mba ahafahan'ny olona mijery sy ny mpanara-maso mijery ahoana ambany ny liste électorale io aiza marina misy ny bureau de vote satria tsy tokony fomba fanao teo aloha no averina amin'ity fifidianana ity ary tokony safidim-bahoaka marina ny vote io. Raha ohatra ny olona olom-pirenena mahatsapa fa malalaka ny safidiny tsy nahavilivily ny vatiny dia anaiky ny voka-pifidianana azy. Fa raha ny olom-pirenena mahatsapa fa natao tery amin'ny sisin-datambatra ny fikarakarana ny fifidianana tsy voasoratra anarana izy na fanahiniana na tsy na koa hoe iny fifidianana io dia natao tao anatin'ny mpitoto fikarakarana azy dia manahy mafy ny tena hoe sode sanatria-vany vava tsy hitondra filamina eto amin'ny firenena ary tsy ho ekeny rehetra indray ny voka-pifidianana. Izay mantsy ny zava-dehibe ho ekeny rehetra ny voka-pifidianana hoe afapo ny olona tamin'ny fikarakarana ny fifidianana ary na afapo tamin'ny fikarakarana koa ny eo amin'ny lisam-pifidianana ny bureau de vote ny voka-pifidianana na candidat na olom-pirenena na itsika rehetra rehetra.